Marabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto gasy iresaka zavatra anankiroa zay tena isan'ny olana zay ataontsika ao anaty mixage mahatonga ny son-ny batterie atsika tsy tafavoaka mihitsy. Be dia be ny message tonga ato amin'ny tuto gasy hoe fa maninona tsy tafavoaka tsara mihitsy le kick grosse caisse zany, fa maninona le batterie no tsy mivoaka tsara, maninona le son no tsy mafonja tsara. Zay zavatra zay matetika miverina foana. Misy vidéo efa nataoko teo aloha teo mahakasika ny hoe tiany nozigety tiany compresseur ohatran'izao ny typana compresseur azo atao amina kick mba hahatonga ny kick adio tsara sy hoeny tsara. Eto tsika dia miresaka ho an'ny olona rehetra mpanao home studio, ireo mpanao composition rehetra ao an-trano zany. Ny tena olana ao anatin'izany dia le workflow, satria rehefa manao composition aloha tsika, zany hoe tokony fandehan'le zany manao composition ianao misafidy timbre tsara ianao vita ny composition anao dia miditra ianao amin'ny 15 staging, dia aveo ianao manao processing, dia aveo ianao miditra amin'ny mixage, dia aveo ianao zay vao manao ny karazana bus sy ny sisa arakan'izay fomba fiasanao. Io tsy misy hoe tiny tsy maintsy arahana, tiny tsy maintsy arahana, ny asanao io tsisy mahita an'izay ataonao any an-trano any. Ny fivoakan'le izy no jerentsika. Ny tena olana nefa rehefa tonga any mixage tsika dia mahita hoe ohatran'ny tsy tsara indray ity timbre ity, ohatra hoe le basse na ohatran'izany. Ka eo amin'izay sakoroko zay efa pré-mixé foana ny hira zay ataonareo. Zany hoe nareo zany anatin'ny composition matetika efa manao pré-mix kely foana. Dia noho izany efa misy niveau zany ilay son anareo. Dia amin'izay fotoana izay rehefa anova timbre nareo dia tsy mifanaraka le niveau eo amin'le olana 15 staging zany le resaka. Tsy mifanaraka amin'le niveau an'le instrument sasany efa napetrakareo ilay timbre vao novaina. Any ka na le izy lasa mafy loatra, betsaka loatra le dynamique, na le izy tsy ampy dia lasa forcena le izy hoe lasa le timbre ny ratsy, lasa manova nefa tsy mety mahita vahaolana mihitsy. Ka ny atoroko anao dia izao, rehefa sendran'izay azonao atao tsara ny manova ny timbre. Fa ny fomba anaovana azy miverena manao 15 staging indray. Raha toka batterie nosoloanao avereno ahena daholy le niveau, esory daholy ny processing rehetra zay efa natao tao anatin'ny piste sasany. Fa avereno maina tsara le son dia avereno balancena aloha amin'ny 15 staging le izy dia eo anao miverina manao traitement indray dia ho azonao tsara hoe miaraka tsara daholy le dynamique an'le piste rehetrarehetra, homogène tsara ilay bus zay vao miaraka remixena daholy miaraka amin'ny instrument rehetrarehetra le izy dia hitanao fa ho tsara ny fivoakan'io. Anisan'ny zavatra tsy jerevantsika mihitsy mantsy ny tsy fahaizantsika mastering. Tsika mieritreritra hoe any anaty mix no boostena be mihitsy le son, dia rehefa booste be le son dia iny mieritreretina hoe tsara be zany ity rehefa mivoaka any amin'ny master. Kanefa tsy homogène intsony le ensemble rehetrarehetra ao anatin'le izy. Raha tianareo ho tsara kokoa le izy dia mila mahay manao mastering. Ka izay no mitondra antsika ato anatin'ity vahaolana faharoa ity dia ny fanaovana ny Stemstering. Raha zavaina tsotsotra le izy rehefa manao mastering ianao dia gauche droite fotsiny zany hoe piste anankiray gauche droite no ataonao mastering. Eo ianao no gérer ny enveloppe-n'le izy misy EQ ny étoile sy ny sisa plage dynamique rehetra, zay ny mastering. Fa ny Stemstering indray dia alainao par groupe le izy, ohatra hoe zay instrument rehetra manao rythmique atambatrao groupe anankiray, zay voix rehetrarehetra atambatrao groupe anankiray, zay gitara rehetra mitambatra ao anatin'ny groupe anankiray, zay harmonique rehetra mitambatra ao anatin'ny groupe anankiray, dia mora kokoa aminao ny manome valeur an'ilay instrument amin'izay fotoan'izay ao anatin'ny mastering. Tsotra nefa tena efficace be ny Stemstering. Io mantsy averiko ihany hoe arakaraky ny gadokira ny karazana mix zay atao. Raha toka hira somary mihetsiketsika le izy misy dynamique kokoa dia ny instrument misy rythmique, zany hoe ny rythmique no somary avoavo kokoa. Raha ohatra ka somary mélancolique le izy dia ny voix sy ny piano na strings no somary avo kokoa. Amin'izay fotoan'izay milamina kokoa ny asa, tsy sahirana be hoe ohatran'ny mavesatra be le basse dia tokony hiverina ary amin'ny mixage indray, fa eto anao manao anazy. Kanefa zao aza atao be dia be loatra le stems, zany hoe ataonao hoe batterie ity dia ity lead vocal dia ity ny voix dia ity lasa raha vao be dia be le izy dia lasa mixtering indray ny anaran'izay. Dia tsy dia tena tsara loatra satria ho very foana ianao mitovy amin'le ary mix. Fa Stemstering zany hoe ataonao eo amin'ny anaky 5 eo maximum eo amin'ny anaky 9 eo nanaovanao anazy dia amin'izay fotoan'izay mora kokoa ny asa. Zay koa dia isan'ny mamoaka tsara ny timbre na batterie na zay timbre na zavatra apetraka hoe inona mahatonga ny ratsy be foana, mahatonga an'le tsy mivoaka le valeur an'le izy dia ny Stemstering mamoaka an'le izy. Aza dino ary aza atao ambany zavatra
io no mitondra ny enveloppe tanteraka an'ilay mixanao, zany hoe le produit anao. Ka zay zareo le zavatra anankiroa, le voalohany indrindra 15 stage tsy adino dia ny farany faharoa ao anatin'izany dia ny Stemstering. Tsy fantatro ianao raha zao ianao vao nahaino an'izany fa manova application eto zao ianao dia mety miteny ahoana tena fanaovana an'izany, afaka mametraka commentaire ianao, tsy misy mahadiso an'izany dia valiko foana ianao mo raha efa henonao zany, hitanao ve le izy hoe efficace ve, mba alazao koa zareo amin'ny namana satria ny fanaovana commentaire dia sady mizara ihany koa amin'ny namana, zako zao mizara aminareo, nareo ihany koa manan-javatra ho zaraina amin'ny tsirairay aby dia aza misalasala mihitsy mametraka commentaire na mametraka fanontaniana, aza misalasala koa mametraka ny j'aime sy ny zarany zany efa mahafinaritra nareo tato ato ny fomba be dia mampazoto ihany koa ny mizara ato anatin'ny pagetsika ka noho izany dia arao foana amin'ny herinandro indray ny vidéo manaraka. Dance.